Ireo tandindona ao amin'ny Baiboly. Ireo tandindona ao amin'ny Baiboly, izany no lohahevitra hoteny antsika amin'izao maraina izao, manasanao ahatra zany hatramin'ny farany. Mpiara-mianatra namana isany, miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana soamatsara, mitafatafa, mifampidinika, andinika ny ten'Andriamanitra eto isika, ny fiadanan'ny tompony ao aminao ary ny faniriana dia izao, inge nitondra soa ho antsika ny fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Dia hiaraka hivavaka isika ho fanombohana izany. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fitantananao anay isan'andro tsy tapaka ka mbola mahatoy izao anay izay antony fahavelomanay. Mangataka anao izay mba hamindra fo mandrakariva ary mila anilokay satria mpanompo tsy mindrika ihany izahay. Ka raha andinika ny teninao dia mba ho voavela iloko, mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ankehitriny koa dia mangataka ny taridalan'ny faneno masina mba harotsaka ao te-amponay, azahoanay mahatakatra izay tianao ambara amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity herinandro ity dia andinika ilay lohahevitra ankapobetsika manao hoe ilay tena Josoa. Ilay tena Josoa. Ny andinina tao tadina dia hitantsika indray amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy 11 vakitsika miaraka izy aloha androany dia mandeha tsy moramora ihany manazatra ny ambavatsika. Korintianina voalohany toko 10 andininy 11 manao hoe ary zany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niaran'ny farany izao tontolo izao. Misy anatra, misy tantara voasoratra mba ho lesona ho antsika tsirairay avy. Androany dia hoe ireo tandindona ao amin'ny Baiboly. Raha ny Romanina toko 5 sahady no jerentsika ry mpiara-midinika namana. Romanina toko 5 ka ny andininy 11. Romanina toko 5 andininy 14 azafady. Dia izao no voalaza ilay teny. Fa ny fahafatesana nanjakatra amin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza, izay tandindony ilay ho avy. Misy resaka tandindona voasoratra eto. Ao amin'ny Hebreo toko 9. Hebreo toko 9 ka ny andininy 5. Olay ny voalaza ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy aloky ny zavatra any an-danitra. Tahaka ny natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao taberana kely izy fa hoy izy, tandremo mba ataonao araka ny endrika izay nasehoko taminao tao tendrombohitra ny zavatra rehetra. Raha mamaky ihany koa isika amin'ny Korintianina voalohany toko 10 ka ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 17 dia milaza ihany koa isika fa ao ihany koa dia nahitantsika ireo tandindony zahatra nitranga tamin'ny andro Mosesy. Amin'ny andininy 1 dia hoy izy hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo raha fa ny razantsika rehetra dia namaky tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Hitantsika eto fa mampiasa teny hoe tandindona ny Baiboly. Ireo andinin-tsoratra izay nivakitsika teo dia mba ilazana ny fomba namaritany mpanoratra ny testamenta vaovao, ny fifandraisana misy eo amin'ny andalatsoratra amin'ny trangan-javatra nitranga tany amin'ny testamenta taloha, ary ny heviny tamin'ny andro nandro tany mpanoratra azy sy ny amin'ny andro izay ho avy. Izany hoe nampiasa tandindona, aloka. Zay rehetra zay aliko ny zavatra ho avy. Ny tena ambara zany dia izao, ireny tandindona ireny dia manondro ny tena izy. Ny tena izy anefa no mahatanteraka amin'ny fahafenoana
amin'ny tanjona kendreny ilay tandindona. Zany hoe ilay tandindona zany dia karazany hoe savalalana, savaanto ho amin'ilay tena izy. Ry mpiara-midinika namana, araka zany fandaminana zany dia ny tandindona ao amin'ny baiboly zany dia maneho ny tena zavatra izay efa nisy tao amin'Andriamanitra. Zany hoe ny tandindona namolavola antsika anambarana zay zavatra hitranga amin'ny ho avy. Ireo tandindona amin'ny baiboly dia natao mba ampitana hevitra ho amin'izao taranaka misy antsika izao. Ny hevitry ny tandindona amin'ny testamenta taloha dia efa voazava mazava tsara ny soratra ara-paminaniana mialohan'ny hatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Manahirana ny somary mandray zany ary zay nahatonga ny i Paoly ilaza ato amin'ny Romana 5 lay vakitsika teo hoe hoy izy hoe fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy na dia tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tandindony ilay ho avy. I Adama zany dia voalaza eto izy hoe tandindony ilay ho avy. Ary andehany itsika jery santionany amin'ireo tandindona voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo 2:20. Ny Salamo 2:20 dia ahitantsika fitarainana izay nataon'ny mpanao salamo nataon'ny Davida. Salamo 2:20 ka ny 1:2. Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Lavitry ny famonjena ny tenin'ny fitarainako, Andriamanitro, miantso no ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary no ny alina nefa tsy mahita fiononana ao. Hitantsika eto zany fa ny tandindona dia fanambarana zavatra ho avy. Ny fitarainana mpanao salamo eto dia mitaratra sady ihany koa ny fitarainana zay ataon'i Jesosy any amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny Jeremia 3:20. Bokon'i Jeremia 3:20 dia ahitantsika zavatra hafa indray karaha tandindona anankiray. Jeremia 3:20 ka ny 5. Zao no voalaza an'ilay teny. Hoy izy hoe indro avy ny andro, hoy Jehovah, zay ananganako rantsana marina ho an'i Davida. Le hoe rantsana eto, solofo avy amin'ny Davida. Zany hoe izy taranaka avy amin'ny Davida dia zao no toyiny, ka anjaka izy sady hendry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Ny mpaminany Jeremia dia nanao zany faminaniana zany tandindona izany fa anangana rantsana avy amin'ny Davida Andriamanitra. Ary zay ny voalaza ao amin'ny Isaia 1:20. Isaia 1:20. Isaia 1:20 ka ny 1:1 sy ny 1:10 dia zao no vakin'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 1:20 ka ny 1:1. Hoy izy hoe arisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototro Jese, arisy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavantsaina, ny fanahy ny fanoran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary ho antra-kasitrahana aminy ny fatahoranan'i Jehovah ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy na hampanaiky araka ny reniny sofiny. Fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rary ny mpandefotra amin'ny tany. Amely ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy ary ny fofinainy molony no aminony ny ratsy fanahy. Hitantsika eto fa na ny mpaminany Isaia azy dia milaza ilay rantsana, ilay solofo mitsimoka avy amin'ny Jesosy no lazaina avy amin'izany. Ary izao no voalaza ao amin'ny filazantsarany Jaona 7:20. Filazantsarany Jaona 7:20 ka ny 4:20. Filazantsarany Jaona 7:20 4:20 manao hoe dia niresaka ho izy, aza mba triaritsika fa aoka ilokantsika ao amin'izay nahazo azy, mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra zany no nataony miaramila. Zany no voasoratra amin'ny Salamo 2:20 na 1:20. Tandindona milaza ny amin'i Jesosy efa nambarany mpanao salamo. Rehefa diniantsika ny dinika fanaovantsika tamin'ny androany dia hitantsika fa ao amin'ny testamenta taloha ihany no misy ny fanalahidy amantarana ireo hevitry ny tandindona voasoratra amin'ny soratra masina. Koa ilayntsika mangataka mandrakariva ny fitarian'ny fanahy masina mba hatakarantsika ny hevitra tiana ambara kosa any amin'ny testamenta
vaovao re mpiara-midinika namana mila mangataka isan'andro san'andro ny fanahy masina isika ahafantarantsika ny zavatra tian'Andriamanitra ambara amin'ny alalan'ireny tandindona reny aliko ny zavatra ho avy ireny ka ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tondrany ny fiainantsika. Raha ry tontolo andro mahafinaritra ho anao indray androany ka ny fanahin'Andriamanitra dia angatao mba hiara-dalana aminao mba hitaridalana mandrakariva ahafantarantsika ny lalana tokony hizorana eo anoloana izao fiainana izao. Andeha hiaraka hivavaka isika amaranantsika izao dinika ny fanaovantsika androany izao. Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay ny amin'ny taridalana izay nomenao anay ka nampafantaranao anay fa nampiasa tandindona ianao mba hampitana ny zavatra ho avy, mba hampitana ny tena izy ary hafantaranay ny sitraponao. Tsy misy mifanohitra ny teninao satria ny testameta taloha ihany no manazava ny tena izy amin'ny testameta vaovao. Mangataka izahay ankehitriny ny fanena masina ny ampitoeranao tena atinay azonay mahatakatra an'izy ireny ary ny fanena masina ihany koa ny irinay mba hitaridalana anay raha makivaky ny tontolo andro izahay. Ny vavaka dia tononinay isangatany amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.